Lasebatra ny alatra tany ataona olona mahitahita reto fianakaviana izay mipetraka eto Nosy Andrefana ireto. Mpanofa-trano tao amin'izy ireo ihany no nanodina ny tany ary nahazo boky tany ara-dalàna ho ny fanazavana izay noentiny ireto fianakaviana ireto. Eto manatsika anay manotrana anay fianakaviana satria zay dia hiaran-tsindry azo lena eto. Ny andohan'ity tanànanay ity tanàna ny ray aman-dreninay izy ity. Lasa ny lalana tamin'ny taona 78. 80 teo angamba natao ny lalana, vita ny lalana, miverina teto izahay nanamboatra ny tranonay. Dia ireo trano hita amin'ny maso ireo nofokoriana tao Osy be angamba afaka manamarina an'izany fa izay no mipetraka teto izay no nanamboatra an'ireo trano rehetrarehetra ireo fa noho ny taty afara dia nisy raha mantoa atao hoe raha vao nasono Angeline amin'ny trano kely nivatraka fesy mofo mpanofa tranonay nanomboka tamin'ny 2010 nanomboka 2016 izy anefany tsy nandova trano intsony fa nanao mikimaky tany amin'ny tribunal tany. Zay zavatra nataony tany tsy fantatray dia lasa nanana boky tany izy dia hoe anazy le tanàna. Ka io zavatra io mihitsy ny tena edivanay amin'ny manam-pahefana sy ny ambaratokam-pahefana rehetrarehetra zany satria zavatra tsy rariny loatra manko le zavatra. Zao manko le izy. Raha nanofa ny tranonay teo izy dia nentinay fifampitokisana satria ohatran'ny zanaka sy ray aman-dreny zay ny teo tamin'izany mifankaty be mihitsy. Nisy ny risy namenana azy taloha fa noho ny taty afara zany foana le risy fanjaovan'ny trano iny dia tsy hitanay intsony le izy. Dia napetraka anay fampitokisana tamin'azy zany le zavatra nefa nivadiany zareo zay mitaty afara fa milaza manana boky tany izy dia izay indray no asiny eo amin'ny tanànanay io. Mananisy ny endrika kolikoly avo teo ambadika izao alatra tany izao ireto fianakaviana eto Nosy Andrefana ireto satria olona efa resy foana teo anivony antanatohatry ny fitsarana ilay olona izay voalaza fa nibody ny tanin'izy ireo. Tamin'ny voalohany izay zany vao nahita zareo le zanatra babomamy ireo mivarotra an'ilay tanànanay dia nitory zay. Dia raha nitory zay dia nilavy fitsarana zany ny fanaovan'ny zareo varotra satria le varotra nataon'ny zareo tsy mety, tsisy partage satria nazavain'ny fitsarana tao anatin'ny didina tsara mahitsy ny hoe raha tanàna ray ozy tokony fampiantso zany nareo mpiray tapo dia zaraina. Dia rehefa ohatry izay tsy mety zaraina le izy dia miantso any amin'ny fitsarana zay dia ny fitsarana indray no mizaran'le izy. Nefa zareo tsy nanao an'izany taminay dia resinay moa zareo teo nahazo fandresena zay. Dia avy eo le madama le mivarotan zareo an'le tanàna nanao appel. Dia le madama indray avy eo nandresy anay fa ny eken'ny fitsarana indray le zavatra nilavy fitsarana teo aloha hoe tsy mety raha tanàna tsy voazara no amidy. Dia nandresy indray zareo dia mbola mandeha zany ny adina eo amin'ny fitsarana dia nitory indray le madama. Nitory anay indray le madama hoe akany ampahany ao amin'io tanànanay io izy. Le tanàna nefa tanàna zay tsy voazara. Dia ozy ny teny hoe 44 centiara amin'io izy anazy ao anatin'ny fitoriana zany dia za moa nanaraka an'le ady foana, nanaraka an'le adinay foana dia nandresy zany dia nahazo grosy zay fanalana ny madama io. Nefa nanomboka tamin'ny 18 février tamin'ny heritaona le grosy hatramintsika miresaka izao tsy azo hitapela tanànay. Araka izany dia manao antsoava manam-pahefana ireto fianakaviana eto Nosy Andrefana ireto mba hijery ny raharaha araka ny fanazavana moa dia mirehireo malala olona sy manambola ilay olona izay nibody ny tanin'izy ireo. Jory zay ankehitriny efa nametsaka banderolona fa nandritra amin'ny taona ela teo zay efa nangataka audience koa zay tany amin'ny ministry ny fitsarana sy tany amin'ny ministry ny atany fa mbola tsy nahazo valony foana hatramin'izao nefa fa tena loalika ny rambary. Reto fianakaviana reto isan'andro tsatrany tsindry azo lena sy raha matahora fitoriana tsy miato dia miantso anareo mpitondra fanjakana mpanofa tranorory zareo ireo ray ny tanjon'iry zareo ireo fa ataony zareo zarazaro anjakana le tanàna ary ireo tena samy teny mihitsy fa ny andanino ny farim-pananany ranony tsy maintsy lasa n'io tanàna io ka eto zay dia mijoro ny teny anareo mpitondra fanjakana anisan'ny tena niady zay tamin'ny fanavoazan'izao fitondram-panjakana zao noho ny anton'izay manjo amin'ny fianakaviana dia nijoro zay ho an'ny firenena sy ho an'ny fianakaviana. Akoatra ny fibodonany tany dia hiarany antso ihany koa ireto fianakaviana ireto raha nambaran'izy ireo androany. Efa maro olona izay notoriana ity olona izay nibody ny tanin'izy ireo ity teny amin'ny fitsarana sy ny pôlisy raha ny fanazavana trany.